Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty lehilahy efa zoky olona iray dia nitaingina fiaran-dalamby niaraka tamin'ny zanany lahy 5 taona. Ny aingy ary ny lahy masinina tafapetraka avokoa ny olona rehetra. Rehefa nandroso iny ilay fiaran-dalamby dia toa falifaly tsy nisy ohatr'izany ilay tovolahy 5 taona, sady nipetraka teo amin'ny sisiny nisy ny varavarakely izy. Indro fa somary navoaka ny tanany, sady nitabataba izy no niantso andrainy nanao hoe: dada, dada, jereo ane le azo ohatry ny makany aoriana daholo. Teo akaikin'izy mianankireto dia nisy mpivady tanora izay niara-mipetraka taminy ary nandresy nahita ny zavanitranga rehetra. Gaga ihany izy ireo nahita ity tovolahy efa 5 taona kanefa toa mitondra tena toy ny zazakely. Tsy ela akory taorian'izay anefa dia indro fa niantsoantso andraindray ity tovolahy: dada, dada, jereo ane le rano jereo koa le biby, ary le rahona toa lasa makany aoriana daholo. Raha nahita izany reto mpivady dia voamaika koa kivy. Nanomboka nirotsaka ny orana tamin'izay dia nilatsaka teo amin'ny tanan'ilay tovolahy. Dia hoy indray izy: dada, dada, jereo fa avy ny orana sady milatsaka eto amin'ny tanako, jereo ny dadane. Tsy naharitra intsony reto mpivady tanora ka nanatona ilay lehilahy efa zoky olona, niraindra zazalahy zany ary nanao hoe: maninona re raha mba entina makany amin'ny dokotera mba ho tsabony ty zanakao Dia izao no navalin'ity raim-pianakaviana azy mivady hoe: eny, efa avy tany amin'ny hopitaly tokoa izay mianaka izao, ary vo androany mihitsy io zanako io, zahay vo afaka nahita hatramin'izay 5 taona ny ainan'izay. Eny tokoa ry mpiaino namako, aza maika ho any amin'ny fahamaranana raha toa ka tsy hainao akory ny fanombohana. Ary aza maika ny tsara ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra: aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo koa, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo koa. Mateo 7:1 sy ny 2. Rasoamampufasamalaina fartumuchani andriza. Teni nada
marika Roama. Zay ilay onjany fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Arak'izany feokira famantaran'izany dia hiresaka mahakasika ny fambolena sy fiompiana isika, izay kendrena ahasoa ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny ankonana. Ankafizo ary efa ndresana teto tamin'ny fandaharana fa tombotsoa ho an'ny mpianakavy tokoa ny miompy-trondro an-tanimbary, satria sady miakatra ny vokatra vary no miakatra ny vokatra trondro. Indrindra raha atao ara-teknika izany dia tena ahazoana vokatra betsaka tokoa. Aza misalasala ary miompy-trondro ao amin'ny tambarinao fa ahazoana tombotsoa izany. Maro ny karaza-trondro misy, fa ny ampirisianao ny opy azy dia ny tilapia, ny trondro gasy ary eo ihany koa ny karpa. Samy trondro azo ompiana tambary avokoa izy ireo, sady tsy vitsy amintsika no mahalala azy, nefa mbola misy tena mahay ny mampiavaka azy ireo ihany koa, ka izay indrindra no ampahafantarina anao amin'ity anio ity. Eny ary, ho fantarintsika voalohany ny karpa. Trondro somary lava vatana ny karpa, miloko mavomavo sady mamiratra izy. Misy karazan-droa ny karpa fahita eto amintsika. Eo misy kirany vavety mandrakotra ny vatany, ary eo kosa ny tsisy kirany afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny roa. Somary boribory vatana kokoa indray ity karpa ity. Ilay karpa feno kirany dia any amorontsiraka andrefana no tena betsaka azy. Ny tsy dia misy kirany kosa, izany hoe ny karpa tsy dia misy kirany afa-tsy eo afovoany sy ny sisiny na ilay atsotsika hoe karpa royal
dia ny avoatany no tena hitana azy. Azo ompiana amin'ny rano manana maripana 4°C ka hatramin'ny 40°C ny karpa. Rehefa feno herintaona izy na mihoatra vao manatody, tahaka ny trondro rehetra izany. Fa rehefa manatody ny karpa dia mahatratra hatramin'ny 4 alina ny isan'ny atody omen'ny trondro vavy iray isaky ny manatody izy. Azonao an-tsaina amin'izany angamba ny tombontsoa azo raha miompy ny karpa ianao. Ny trondro karpa dia mihinana izay omena azy, fa ny tena tiany dia ny potikanina toy ny mangahazo, ny katsaka, ny ovy, ny saonjo masaka sy ny maro hafa. Rehefa mahatratra 3 taona any ny ompiana karpa dia mety irefy hatrany amin'ny 7-8 santimetatra ny karpa. Ny halavany io izany, ary mahatratra 3 kilao sasany ny lanjany. Tsara ny mampafantatra anao fa mety hisy mahatratra 2 metatra mihitsy ary ny trondro karpa ary 20 kilao ny lanjany arakaraky ny taona iompiana azy. Izay ny karaza-trondro karpa. Hofantarina manaraka indray ny trondro tilapia. Maro karazana ny tilapia, fa ny mahasamy hafa azy dia ny habeny vombony. Misy mafy na malemy. Eo koa ny fisian'ny tsipika roa eo amin'ny vombony andaniny avy. Manjamanja matroka ny lokon'ny lamosiny tilapia ary mivolombola fotsy ny takibany. Fenikirany ny trondro tilapia. Amin'ny toerana mafana no azo ompiana tilapia. Azo zaraina ho sokajy roa ny tilapia misy eto Madagasikara. Ao ireo mihinana izay rehetra omena azy, na ahitra izany, na podi-tsakafo izany, na bibikely. Fa ao ihany koa ireo tsy mihinana afa-tsy ahitra. Ny tsy mihinana afa-tsy ahitra dia somary menamena ny tapon-dohany sy ny kibony, indrindra ho an'ny zanaka tilapia izay. Tsy mihinana afa-tsy ahitra ihany koa ny tilapia miloko mainty tsara ny lamosiny ary mazava tsara ilay teboka eo amin'ny vombony. Trondro aingam-pitombo tokoa ny tilapia, fa ny lehibe indrindra aminy kosa tsy tahaka ny karpa, fa mirefy eo amin'ny 5-20 santimetatra eo ary milanja 1 kilao. Dia anjaranao misafidy raha toa ka mety aminao ny trondro tilapia. Ny trondro gasy no karaza-trondro manaraka ho resahana. Trondro nampidirina teto Madagasikara izy ity, na dia hoe trondro gasy aza no antsoina azy. Trondro azo ompiana manerana ny nosy, afa-tsy amin'ny faritra sasatsasany any atsimo ny trondro gasy. Mitovy foto-tsakafo amin'ny karpa ny trondro gasy, mihinana ny rehetra izy. Ao anatin'ny fianakaviam-be miaraka amin'ny karpa ny trondro gasy, fa izy kosa, izany hoe ny trondro gasy izany dia tsy misy volombava sady rakotra kirany milamina tsara ny tenany. Amin'ny ankapobeny dia tokam-bolo ny trondro gasy, dia mivolombola mena izany. Mitovitovy ny fitombony tilapia sy ny trondro gasy. Ny tena lehibe indrindra aminy dia tsy mihoatra ny 30 santimetatra ny halavany ary 700 grama ny lanjany. Averina fa ny trondro herintaona no afaka manatody, ka ny tilapia zao dia anaty fotaka no anaovany akany ametrahana ny atodiny. Noho izany, tsy tsara loatra ny mampiaraka miopy ny karpa amin'ny tilapia sy ny trondro gasy, izay fantatra fa mitrongy tany, fa mety hanimba ny akan'ny tilapia izany. Mila fantarina tsara avokoa izany rehetra izany hanatsarana ny vokatra indrandraina, fa ny mampitovy azy dia tsy hanenenana ny miompy trondro, fa tombontsoa izany. Na ny tanimbary ny ompianao azy
na andobo. Ry mpianakavy, tombotsoa be ny fiompiana trondro an-tanimbary fa sady manatsara ny fambolena, mampitombo ny vokatra no azahoana vokatra trondro ihany koa. Kosa i manao azy ara-teknika. Zay no afatra ireo ny karaza trondro enao misafidy izay tianao ompiana. Hifaran'eto aloha ny fiarahana, isaorana ny faharetanao nandritra izay minitra vitsivitsy izay. Zoanitra no nanolotra izano anao, Rila kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy manolotra ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma reo. Radio feony fanantenana. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Ny namonareo pastora Tifison Théophile avao ny janininareo hananikeo anintsika ny fitsanganana amin'ny maty. Manao akory moa fitsangana amin'ny maty zao? Fitsangana amin'ny maty zao raha sarobidy zao. La tsy nitsanga Jesosy, la tsy misy ny mahampivavaka antsika, tsy misy na kristiana zao. Foa ny finoatsika ozy laha tsy nitsanga Jesosy, laha tsy nitsanga tamin'ny maty rekeo. Ino moa fitsangana amin'ny maty zao? Lafa tegna maty, le misy andro raiky zay, le bakeo tegna atsanga Jesosy amin'ny maty. Mbia ry andro. Ny Baiboly fa mivola mazava soa. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany, toko faha-efatsy, ngandininy faha-12 sy ngandininy faha-17. Tesaloniana voalohany toko faha-efatsy, ngandininy faha-12 sy ngandininy faha-17. Izao ty saontsy ty aho. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ny tegnany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ankanjely arany trompetra Ndragnahary. Ka izay maty amin'ny Kristy ro hitsanga aloha. Lafa afaky zay, le tsika avy zay mbo velo ka mitoetsy ro hakary hiaraka aminy hoegna mirahona hitsenan'ny tompo amin'ny habakabakegny de hoagny amin'ny tompo mandrakariva isika. Zany hoe lafa avy zay andro raiky zay, Jesosy baka andany itsegny, baka miraho egny, hiaraka amin'ny anjely maro be, hitsoky moziky rozy io, hitroky trompetra zao rozy io. Le izao ty ataony. Ny maty heka aloha hatsanga amin'ny maty. Amizay zany, amin'ny fotoa hiavia i Jesosy zay, izay zany ro hisy ny fitsanganana amin'ny maty. Amizay zany Jesosy vo hanangany maty. Fa tsy hoe ana maty ologno lafa agny zay le mamantandany tsanga. Tsy ie zay. Bo eo ty sasany mbo miady hevitsy hoe ka ino vatana moa zao miakasandagny tsany io? Ny vatana va? Ny fagnahiny va? La itsika vatana, itsika zao ro hovainy, izaya ro hiakatsandagny tsany. Vovaly itsika zany hoe mbia moa zany hiakarantsika io. Amin'ny fiavia i Jesosy fagnindroany. Iany fa mivola ka miala helo nareo ho reky. Minondragnahary minoa ikia. Antragno ndraiko aho, anjomba ndraiko aho. Misy fitoera maro ty aho. Laha tsy zay fa nivola tagna aminareo fa hoe handeha hagnamboatsy fitoera ho anareo. Lafa zaho handeha hagnamboatsy fitoera ho anareo, laho impoly ndraika aho hangalaka anareo, handeha hagnamiko agny. Ka zay fitarako, agny koa ty fitarakareo. Hagnamijaona toko fa-7 handiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ahitatsika izay. Ka lafa avy andro io, ho avy reke. Tesaloniana voalohany toko fa-4 sy 7 ty amin'ambara fa ho avy zay. Ambony nahatsy zay, miaraka amin'ny anjely maro be zay, miaraka amin'ny moziky maro be zay, le ho tiofy raha rizao, trompetra rizao, le hatsanga ny maty heka aloha, bakeo mizay olombo velo ka mitoetsy amin'ny finoan'i Jesosy, izay zany ro hova ikia. Hovany. Hanao kory hovany zao? Hamboary ity fagnovany, hamboary ity sandry Amin'ny Koritianina voalohany toko 5 andininy
100 amby ka hatramin'ny andininy faha 54 amby. Korintiana voaloha toko faha 10 ngandininy faha 150 ka hatramin'ny andininy faha 450. Zao ty voasoratsy atoa amin'ny agnaran'i Jesosy. Indro zava-miafina nombarako aminareo, tsy ho maty aby tsika iaby zao fa vetivety avao manahaky ndray mpimaso avao. Lafa magnenitra petra farany io le amin'ny fiavia i Jesosy io zay. Hovagna tsika, hovà tsika iaby, ho tiofitra o petra igny, ny maty hatsanga, tsy ho losasy itsika hovagny. Ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalova ro lahy, ary ty mety maty toy tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesa. Lafa mitafiny tsy fahalova ty mety lo ty, lafa mitafiny tsy fahafatesa ty raha vatatsika mety maty toy, ho tanteraky ny teny voasoratsy hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Ho resy fahafatesa ao, nofitsika toy hovà nofo tsy mety lo, nofitsika toy hovà nofo tsy mety maty. Sandritsika iaby zany hovagny iaby, tsy mety lo tsy mety maty. Zay voavolagniny amin'ny Tesalonika voalohany toko faha 4:7 hoe zay tsika vo hitsena azy amy rahona eny, hitsena azy amy habakabaka eny, zay tsika vo any amy tompo mandrakariva, fa tsy hoe lafa maty ologny le direct magnandany tsany. Tsy ie zay. Misy ty miasa say ty hoeke iny vatana moa raha miakatry an-dagnitsagny zao. Hitatsika hoe Genesis 2:7 teo, fofotany nampena fofonana mahavelona zay mahatonga olombelona. Ampitoro teny 2:7 le hoe ny tany mipoly amin'ny tany nangalagna azy fa le fagnahy izay ro mbola amindragnahary nagnome anazy. Ka le fagnahy volagniny etoa io zany le fanahy atao hoe souffle, pneuma. Io le pneuma amin'ny Genesis 2:7 io zany ro mahatonga hoe olombelo âme. Amin'ny teny frantsay le zao nataony hoe âme. Fa iraiky atao hoe rivotsy le pneuma io atao hoe souffle. Ino atao pneuma. Pneuma dikan'izay pneuma zany rivotsy. Raha pneumatique zao raha mandeha rivotsy, raha sia rivotsy. Amin'ny Isaia 7:9 le volagniny mazava soa. Tsy fandahitsy aminareo lava raha ho rey, tsy midafitsy aminareo mandrakizay. Fa izao ndra ho reraka avao nareo. Tsy ny ho reraka avao ny fagnahy dia ngainy ty fiay rivotsy tsika io. Tsy ho reraka avao ty fiay tsika ho maty rivotsy io. Joba 4:4 boky i Joba 4:4 izao no volagniny amin'ny agnaran'i Jesosy. De hiala avokoa ngainy nofo rehetra ary himpoly amin'ny vovoka olo. Ny vatantsika zany mipoly amin'ny lemboky regnany fotakire agny, fa ngaitsika miala amin'ny nofotsitsika mandeha tiokiny na hoda, mandeha rivotsiny miala ny vatantsika. Zay maty io zay. Misy misasa manao fagnahy cerveau aty doha. Lafa gn'olo raty say gn'atao azy raty fagnahy. Lafa n'olo soa say gn'atao azy hoe mba soa fagnahy le olo iny. Zay koa zany ty karazagne fahatelo zay. Tsy zay miakatry amindragnahary io. Tioky igny na mendragnahary atsika igny mipoly amin'ny nanao azy. Fetsitatsika hoe mipoly magnaimo magnandagnitsagny ba. Laha misy olo manao ity zao hoe fandagnitsagny ano zay fa olo masina moko igny, olo mpivavaky be mako igny, mpiandry igny, pastera igny, mopera igny, mpitona fivavaha igny. Fandagnitsagny zay fantatriny Abrahama agny zay. Vandy avao zao, tsy misy magnagny zao. Nao fa misy olo zao gnagny fa mikopa efa asambasambaty zao rozy tiagny. Vandy avao zao. Ny teny soratra masina ny sagnotsin-dragnahary magnazava amitsika fa tsy misy ndaty hoe laha maty la agny zao. Tsy misy zao. Rivotsy zay nahita kolerany rivotsy igny zay mahita gn'olo aby agny zao. Tsy misy miakatsy zao andagnitsagny. Ka magnino moa taolo ny boangalarin'olo io? Haitsika fa nofo amandratsika zany miakatsy andagnitsagny. Ka laha ho tiako zay avao andovany fiaigna mandrakizay, andovany paradis zao, avandy zao. Vandy zao. Ka na boangalarin'olo ty raha roy amin'ny kibory aroy amin'ny fahasagny regny. Mbo afindrafindra magnaty afindra roy ny taolo ambalo, afindra roy ny taolo ambalo. Mbo tsy miakatsy zao. Zao rolahy.
voa mafy tsika laha ohatsy hoe tioka avao ro handova fiaigna mandrakizay agny plasitsika. Voa mafy tsika laha izay ie. Fa izao gn'antso atao amintsika de zao. Jesosy avao hoy raho. Izay tia olo ity fahafatesa zay. Miantoraha aminy. Miantoraha amin-Dragnahary. Miantoraha amin' Jesosy. Ataovy sitrapon'i Jesosy. Fa lafa avy andro raiky zay fitsangana amin'ny maty zay, hanangana ty maty aby, le hagnatiny koa riha. Ho agnaty lista zay ro misy lista zay. Hagnaty lista ty voavonjy riha. Le hovagny ny nofo tsy mety maty, hovagny ny nofo tsy mety lo, handova amin'ny paradisa. Mandrakizay raka voalazagny Korintana 1:10 ngandiny 10 ka hatramin'ny 11. Ro lahy, mivavaha riha, mivavaha antika mba hatsanga amin'ny maty amin'izay fotoa zay. Androany aho hivavaka ho anao, aondreho ny lohanao, ankipigno masonao, fa hivavaka tsika. Jesosy io misaotsy anao lehibe zahay, misaotsy anao bevata zahay noho ty fitiava ao anahy, natoro ao anahy, fakay hondy zahay io, mbo hovagny, mbo hamea nofo tsy vaovao, hameagny nofo tsy mety lo, tsy mety maty, zay vo handova zao paradisa zao. Laha nidiso gny finoanay taloha, hovao zahay ananikio, omeo an'izany fagnantenana zany, amboary gny fagnovanay, amboary gny toetsinay, amboary gny fiaignanay, mba ho tena anakinao vata izahay, ary handova izany paradisa izany mandrakizay. Jesosy io laha ho avy riha hananga ty maty, mba ho agnaty listy kerahay, amin'ny gnaranao nangatana izany vavaka izany. Amen. Antoko-bihiry, zanakasisy, morondava. Misiny andao mirenge, favelo Jesosy behatea, ny voan'ny fasatsina hatao, tsika miala. Tsy efa W ra koa mandeha zegny zala tsara izy eo e. Misiny Jesu batao amoagny maty zeny no azy, manantena famboagny adoray katsika ahita azy. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Misiny dafa marini ny andro isotroany etoy, vavaha misy fakamandehy tsonotsy hoaro.
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. tafaraka ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako indray sika ry-piaino ajaina arak'ilay feokira famantarana teo. Ankasitrahana tanteraka ny fanarahana ao an-tranony AWR irariana indrindra mba hahasoa ny fahasalamana tokoa ny fiainona ny fandaharana. Etỳ ampanomboana ary dia tsy adinontsika ny mitondram-bavaka ireo marary. Zava-dehibe indrindra izany, andao sika hivavaka. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotranao izahay satria mbola afaka mitondram-bavaka manokana ireo olona manana olana ra-pahasalamana amin'ny fo. Mamelana ifanelikay ary diovy izahay homendrika ny fanasitranana avy aminao. Matoky sy mino izahay fa hiaino anay ianao ary hanampy anay handray lesona tsara avy amin'izao fandaharana ra-pahasalamana izao mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Ko ankehitriny ary dia mitalao aminao izahay mba hamahanao ny ola ny fomba marary sy hanesoranao ny loharanona retina izay ao anatin'ireo izay manana izany tsy fahasalamany fo izany. Ampio izahay mba hay ampiatra ireo lalàna ra-pahasalamana izay omena anay sy atoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahany asanonana izany vavaka izany. Amen. dia mirary fahasitranana feno tompoko. Tato anatin'ny fandaharana maromaro sika izay dia niara-ny asa tamin'ny ONG Zixoab. Inona moa ny kendren'izany tetikasa izany? Ny ahatonga ny Madagasikara ho isan'ny faritra manga na zone bleu, izany hoe hitarika ny vahoaka malagasy hanana fomba fiaina mahela velona ao anatin'ny fahasalamana. Efa maromaro ihany izay fomba fiaina natoroantsika teto izay. Isan'izany ny fomba fiaina ampitomboana ny hery fiarovana, ny resaka torimaso ary koa ny fomba iainana miaraka amin'ny siramamy mba hitondra fahasalamana fa tsy sanatria hamono antsika indray. Miaraka amintsika eto indrindra Dr Yves Ravelson izay manora ireo fomba fiaina ahela velona sady asalama. Miarahaba tompoko, tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manahoana tompoko? Inona indray dokotera no fomba fiaina tokony ho ataon'ny olona hahatonga azy ho ela velona ao anatin'ny fahasalamana? Androany indray tsika dia iresaka ny fampiasana vatana. Izay indray zany no resantsika androany amin'ity fandaharana ity. Ya, inona re dokotera no atao hoe fampiasam-batana? Ny fampiasam-batana dia zavatra anankiray izay tena ilana fieritreretana lalina mihitsy. Satria izao, ny vatantsika dia nataon'Andriamanitra hietsiketsika hiasa. Ka raha tsy miasa isika dia lasa vatana mora andairany aretina. Ka androany dia ho azavaiko mihitsy zany hoe ahoana ny ahatonga io vatantsika io tsy arary amin'ny alalan'ny fampiasana ny vatantsika, fa eo amin'ny aretina 70 eo zay pahazo ny olona eto an-tany dia saika voasakana daholy raha ohatra ka manao fampiasam-batana ny olona anankiray. Tena ilaina tokoa zany le fampiasam-batana dokotera. Dia hono ny olona rehetra ve afaka manao an'le fampiasam-batana na ny aktivité fizika? Ya, tsy misy olona zay tsy tafiditra ao anatiny eo. Fa ny rehetra dia tafiditra amin'izay fampiasam-batana. Eny fa na dia ireo marary paralysé, zany hoe tsy afa-mihetsika. Inona ny ataon'ny dokotera, inona ny ataonay any amin'ny mpitsabo,
alaina ny tanany de ny infirmier no manetsiketsika niny vataniny io misy marary anankiray dia ampianarina mandeha izy aorinany fandidinana atao azy io moa zany atao hoe marsha ozy izy zahay eny amin'ny premier levé zay moa filazanay azy any amin'ny hôpitaly ka ny rehetra io na marary na salama zany a dia tsy maintsy mampiasa vatana raha te hiala amin'ny aretina io zany dia fiziolojia zany hoe fihetsiky ny fiainatsika firindrany fiainatsika zany hoe natao irindra miaraka amin'ny fampiasana ny vatana zany a ny fahasalamana ya eny tompoko de misy karazany firy re dokotera ny activité fizika na fampiasam-batana ya zay fantaniana zay a dia ngeza be mihitsy satria be de be ny olona tsy mahalala hoe mampiasa vatana de anao sport de le sport miazakazaka ry de efa sepotra be etc ilainy zany fa androany isika dia andeha ampiseho anareo ako hoe ahoana ilay fampiasana vatana ary izy io tokony andeha tsy kelikely zany hoe tsy androany ianao de tonga de ibata fonjam-by 100 kilao de aratra ianao ary mety tsy ny aty velany ihany fa ny any anatinao mety aratra mety misy muscle tapaka misy déchirure sy ny sisa ka misy fomba anaovana an'izy io ka le fantaninao zay no raisiko hoe misy karazany firy misy karazany 3 ny activité physique na le ataontsika hoe fampiasana vatana ny anankiray voalohany moa zany le amin'ny teny frantsay moa ny anaovako azy hoe activité physique obligatoire tsy maintsy atao zany hoe fampiasam-batana tsy maintsy atao ibrosi nify ianao zany de tsy maintsy mampiasa tanana miresaka ianao de tsy maintsy mampiasa vava miasa ny lela misy muscle be de be miasa miaina ianao dia muscle be de be ny miasa mandeha antsakarano ianao dia mampiasa vatana mandeha manary fako ianao mampiasa vatana mahandro sakafo ao an-dakozia ianao de mampiasa vatana manasa lamba ianao mampiasa vatana ireny rehetra ireny zany ilay sokajy voalohany lay atao hoe fampiasam-batana tsy maintsy atao ary efa iainantsika isan'andro manahoana dokotera mifatra raha atao hoe azo lanjaina zany izy ity mety efa ho ampy amin'ny fampiasam-batana ilain'ny olona ve ny manao ity fampiasam-batana tsy maintsy atao ity na exercice physique obligatoire io fampiasam-batana na ataontsika hoe exercice physique obligatoire io anefa io dia ampahany kely amin'ilay fampiasam-batana ampahany kely izy io be de be ny vehivavy miteny an'izany hoe zany efa miasa be efa manasa lamba ako mivezivezy ao an-dakozia ao mandeha miantsena miakatra midina manolo zaza sy ny sisa manao an'izany ianao efa tsara fa tsy ampy zany raha ohatra hoe fahasalamana no tanjona de eo miditra le atao hoe sokajy faharoa indray zany de le atao hoe activité physique de loisir le teny hoe loisir zany misy zavatra kendrena ao misy fafinaretana ao zany hoe lay activité physique le fampiasam-batana hitondra fafinaretana ao anao ary le fafinaretana moa zany mitondra le fahasalamana io zany sokajy faharoa am'le fampiasam-batana ny sokajy voalohany averiko ny mandeha activité physique obligatoire zany hoe fampiasam-batana tsy maintsy atao de ny faharoa activité physique de loisir zany hoe ity indray fampiasam-batana mba ikendry fahasalamana de io ampahany io zany io sokajy faharoa de misy maromaro izy ireo ny tsara indrindra ary ny tokony atao indrindra dia ny dia-tongotra ny dia-tongotra dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalamana ho annay dokotera rehefa mitsabo olona voan'ny diabeta zahay dia asainay mandeha tongotra adiny ray isaky ny maraina izy misy dikany ngeza be io fandehanana tongotra io ary ho azavaiko hoe manahoana ny fiasan'ny vatatsika rehefa mandeha tongotra isika
ary anisan'ny fitsaboana maso amin'izao fotoana izao a dia ny mandeha tongotra ary mandeha tongotra any amin'ny toerana avoana dia tsy mijery zavatra akaiky fa mijery zavatra lavitra sady mandeha tongotra no mijery zavatra lavitra zany hoe havoana na tenymohatra lavitra be ary nijerenao hoe misy omby ary lavitra be ary dia any no mijery sady mandeha tongotra ihany anisan'ny fitsaboana maso vaovao zany zavatra resahako zany ka ny ao anatin'ity activité physique sokajy faharoa ity zany a activité physique de loisir dia ny tsara indrindra dia ny fandehana tongotra de mitovitovy amin'io fandehanana tongotra io koa ny bisikleta de mitovitovy amin'io ny natation ny milomano zany de ho an'ireo olona zay tsy afaka mihetsika de miezaka manangona ny heriny rehetrarehetra izy mba ahafahany manetsika ny tanany ahafahany manetsika ny tongony anaty sokajy faharoa daholo zany na ny respiration profonde rehefa isaky maraina isika dia tokony anao respiration profonde zany hoe mampiditra rivotra be deabe ao anatin'ny tratra de iny rivotra be deabe ampidiritsika iny rehefa mivoaka iny dia mitondra n'ireo otrikaretina sy fakofako rehetra tany anatiny vatatsika zay ny androna nandritra ny alina misy olona sasany misakonoka bodifotsy izy de misy volombolony be deabe ny bodifotsy iny a rehefa matoritsika de reny volombolona kofekely reny mety hiditra ny anatin'iny avokavokatsika izy reny a dia ny exercice tsara indrindra zany a any maraina vao mifo de natao respiration profonde zany hoe fisefona lalina de misefo lalina iny ianao a de efa mampiena ny stress iny fisefona lalina iny respiration profonde iny a de efa ampiena ny tension iny fisefona lalina iny a de efa anatsara ny équilibre ny diabète iny be deabe zany lay exercice physique de anatin'izay zany le atao hoe exercice physique de loisir satria tsika moa miresaka hoe velona zato taona mahery salama tsara fa ity de secret ngeza be ho teneniko anareo raha tiana no velona zato taona ny exercice physique zany hoe fampiasam-batana tsara indrindra dia ny manao ny atao souplesse manao ny atao souplesse inona mety mahatonga an'izay dokotera azonao azafaina bebe koa ampiainy ve raha ho fitinana kely izy a ny fiainan'ny olombelona manomboka eo fahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany ataontsika hoe zazakely ka hatramin'ny fahanterana jerevony hoe zazakely souple mihitsy izy ary ndraindray miforotra efatra mihitsy izy eo patoriana fa ny olona anankiray 80 taona ave afaka anao an'io zavatra ataon'io zazakely io fampiasana vatana ataony io arakaraka mahalehibe ny olona mitombo ny taona dia lasa tsy souple ny olona lasa na miondrika maka zavatra aza sahirana mienjana be ny vatana ka ny fampiasana vatana mba ho souple mba hitsotra daholo zany ny nofo ny muscle rehetra amin'ny vatana de io zany tena tsara mihitsy de ataovy io a fa reny zany le atao hoe exercice physique de loisir rehefa misentraîner anao ohatra hoe manao fanazarana anao isan'andro ataontsika hoe 20 minitra anao mitravailler gymnastique de souplesse fotsiny ny atao a de fa zava-dehibe zany ary mandray anjara betsaka mihitsy a amin'ny fitaizana ny fahasalamana mba tsy harary reo olona voan'ny sery matetika dia anisany tsara ho azy mihitsy ny manao fanatanjahantena mba ho souple mety tentsika hoe inona koa ny idiran'ny souplesse ary amin'ny sery fa tena mifandray akaiky ireo satria rehefa souple isika de mitsotra ilay nofo afaka mihetsika tsara le nofo le muscle rehetrarehetra zany de afaka miady am'ireo inflammation reo bibikely manakodiany reny manosika an'ireny ivoaka fa zay zavatra zay a
dia ilana fahazarana tsy hoe androany ianao nanao exercisena souplesse de androany ianao de afaka ny sery fa efa fiainanao le izy a dia ho afaka ny sery ho fiainanao le manao exercice physique de hidina ny tension efa fiainanao le manao exercice physique dia ho tsara ny équilibre ny siramamy zany hoe tsy ho voan'ny diabeta tsony ianao rehefa aveo zany rehetrarehetra zany tsy hoe androany ianao nanao exercice physique de androany de ho afaka ny diabeta tsy ohatran'izay zany le izy fa zay le atao hoe fomba fiainana moa zany resantsika eto dia iainanao isan'andro reo zany ny sokajy roa voalohany averiko ny mandeha ny activité physique obligatoire zany hoe ny fampiasam-batana tsy maintsy atao ny faharoa sokajy faharoa dia ny activité physique de loisir zany hoe fampiasam-batana mba hatonga fikendrena fahasalamana zava-dehibe indrindra zay ndresahany dokotera zay tsy maintsy mbola hotoizantsika manaraka ity resaka fampiasam-batana ity kanefa melohany amaranantsika ndresadresaka androany satria hoe dokotera te hoe misy sokajy 3 ny fampiasam-batana 2 zay no efa nresahana teto amaranantsika azy ary inona le sokajy fahatelo dokotera ny sokajy fahatelo dia ny activité physique sportive zany hoe raha vao miresaka atsika ny atao hoe sport de misy fifaninanana zay ary rehefa misy ny fifaninanana dia tsy misy te ho resy ary ao anatin'izay fifaninanana zay misy toetsaina anankiray mipetraka le atao hoe stress zany hoe rehefa mifaninana ianao a de misy stress ao sao de zany ny farany eto iazakazaka de misy olona folo ny azakazaka de ianao mifahafolo rehefa manao sport zany ny olona de lasa miditra ao anatin'ny fifaninanana ka rehefa zay fifaninanana zay mipetraka de miditra moramora ny raritsainana ny atao hoe stress ka ny sport ny activité physique sportive zany a dia tsy de tsara loatra amin'ny fahasalamana mety maro ny olona handa tanteraka zany zavatra resako zany misy olona natao hanao sport reny olona tena fa manao sport de haut niveau reny a izy reny a dia misy fitaizam-pahasalamana manokana ataony ka hafa mihitsy ny anazy reny fa ny antsika eto a ny tanjona kendrena dia ny ofeno 100 taona mahery ary salama tsara ka tsy le ibata fonjamby ianao ve 70 taona ibata fonjamby 100 kilao hoe mba teo salama non tsy zay ny ilaina mety rovotra ny muscle de lasa rary fahavizanana be loatra mety atonga aretina ndray a de zay mantonga atsika hoe ny sport zany a tsy ny rehetra ny tokony ianao azy raha ohatra ianao fa manana problème na stress be de mbola anao sport a tsy tsara zay zavatra fa ny activité physique de loisir sy ny activité physique obligatoire de fa ampy anaovanao a an'izay activité physique zay mba hatonga ny fahasalamana eo aminao mankasitraka indrindra tompoko ry mpianakavy fomba ela velona sy ahasalamanao ny fampiasam-batana ko aza taokinangy zany iny antenaina fa nahafantatra zavatra betsaka isika mahakasika amin'ny fampiasam-batana ilaina izy ahasoa ny fahasalaman'ny tsirairay anjaranao ny mandray an-tanana ny fahasalamanao isaorana indrindra dokotera Ivra Velson nanoro izay mahasoa antsika malagasy isaorana trany ihany koa ianao manjoy ny AWR zoanitra siry ilano ny farimbona na totosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako ny teny voasoratra eo amin'ny Kolosiana 3:17 na tolotra anao ifanaovana mandrapitafa manao hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany mandrapitafa tompoko
Céleste Mandrosoa. Fanaonao lutinao tapakunilai fitina tulutrao matianao re nuni fitiavanao niranao zay ni tetetsy sakako fanaonao lutinao tapakunilai fitina tulutrao matianao re nuni fitiavanao niranao zay ni tetetsy sakako sava miafina zaitononina hasambaratsy voafetra ny fitiavanao sava miafina zaitononina ianao irerinoa taoko fiainana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana miotako zay efa netinao zay mavesatra fandola zainao tsapako toko mafitaminao re inonano avalikuro solebe miotako zay efa netinao zay mavesatra fandola zainao tsapako toko mafitaminao re inonano avalikuro solebe tikolotiana mamikina indro tolotroanao re ifitiavako tikolotiana mamikina indro tolotroanao re ifitiavako AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana intia irao a izany lohaten'ny fianarantsika anio ao anatin'ny fandalinana ny tantarany jona miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiaramianatra aminao kalebandretsikivy mahavariana tokoa ny tantarany jona ny namonjen'andriamanitra ny ninivita na dia teo aza ny tsy fahatanterahany asa fitoriana nataony jona dia fampatsaivana mahery vaika fa ny anjarantsika dia ny ofanso nampiasain'andriamanitra fotsiny ihany fa izy irery ihany no mahay mandresy lahatra sy manovany fo ino no evi-dehibe aseho ny Isaia rehefa niran'andriamanitra izy andeovaka itsika ny Isaia 4:1-5 Isaia 4:1-5 tamin'ny fotoana nahafatesany Ozy mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary niebanebana akanjo no nahafen'ny tempoly nisy serafima mitsangana teo amboniny samy nanana elatra eninavy nyrona narona ny tavany nyrona narona ny tongony ary nyrona ny dinany ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina 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 Jehova tompony maro
eniky ny voninahy ny tany rehetra dia niororo ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano dia oza lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra no itoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no ifahitany masoko dia nanidina nanatona any Serafima anankiray mitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara ary nateny vavako izany ka hoy izy ino rehefa nitehika tamin'ny olotrao io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao ary nandreny feon'ny tompo anana hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia oza intia irao aho olona vonina irosaka an-tsitrapo no tadiavin'Andriamanitra natao amaly zany antso zany amin'ny fileferana amin'ny fitarian'Andriamanitra sika amin'ny fienonany feony ary ny fifidianana ankatoho izay rehetra lazainy amintsika mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ny tantaran'i Jona dia olona izay monina any amin'ny toerana izay tsy ahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra na ienonany feony onenareo olona an-tapitrisany mameno ireo tanàn-dehibe ankehitriny koa Andriamanitra izay feno trano avo be hosolony ny hazo sy ny voninkazo ka tsy ahitana fitoniana firy sy mila tsy fandrenesana noho ny tabataba dia tahaka ny nangorahany any Ninive hoy Andriamanitra momba ny Ninive olona izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany izy ireo Jona 4:10 mpitory vonina hitondra afam-panantenana ho an'ireo izay trotraky ny firotorotoana sy ny ara-tsipiainana no ilain'Andriamanitra mbola ho anao koa ny antso tamin'ny Isaia manao hoe iza no andeha ino no avalinao izany antso izany ity misy fanamby pratika izay aroso anao soraty amin'ny taratasy fotsy na ao amin'ny kahie fandraisanao antom-bavaka ny anaran'ny olona 10 fantatrao fa tsy pino ataovy akaiky ho mora raisina izany lisitra izany ka mivavaha isan'andro ho an'ireo olona 10 ireo mivavaha mba azahoanao mifandray lalindalina kokoa amin'izy ireo ka amin'izany dia aoka ianao anara-maso sy haino tsara mba hafantaranao izay teny ilain'izy ireo izay mahorina mampijaly azy ary aveo dia mivavaha mba hanampian'Andriamanitra azy ireo amin'izany lafin'izany mifidiana tanàna iray akaiky ianao manombo mivavaka ho an'ny mponina miaina sy miasa ao amin'izany tanàna izany angatao Andriamanitra mba hisy mpino matanjaka hipetraka ao izay afaka hizaran'ny fahamarinana momba ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela izao no amtinana ny fianarantsika androany andeha angata antsika Andriamanitra mba amerinao amintsika ny fanahy misionera izay antom-pisintsika manoloana ny fanahy marobe izay tandondominy fahaverezana mandrakizay mifarana ny fianarantsika androany misaotra noho ny faharetanao manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiaramenatra aminao Kalebandretsikivy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org